Araba topoko lafinaritra topoko vavy ankafaliana indray no iarahana aminao amin'ity sabotsy voalohany amin'ny taona 2024 ity avy hatrany dia asaina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany sehatra politika ny fizotran'ny fiaonana izay ho tanterahany ireo filoha dimy mirahalahy ny fandimby teto amin'ny firenena ary ny filoha ankehitriny no isan'ny mitanany sain'ny mpanarabavao amin'izao eo amin'ny lafiny politika ankoatra izay ny akon'ny fety dia mbola nazahoana vaovao ihany koa ka dia hoentina aminao anisan'ny andrasany rehetra tokoa araka nefa barateo ny fanatanterahana ny dinika faharoa eo amin'ireo filoham-panjakana dimy mirahalahy mianaka izay karakarain'ny FFKM atao tanterahana ny 17 volana janoary ho avy izao eo anatrehan'izay manana ny heviny ny filoha-mpanorona ny antokoavana Dr Jean-Louis Robinson. Mitaky ny isin'ny mangarahara amin'ny fanatanterahana ny fiaonana eo amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny filoham-panjakana teo aloha Didier Ratsiraka, Zafy Albert, Marc Ravalomanana ary Andry Rajoelina ny antokoavana. Ilainy ho ny dokotera Jean-Louis Robinson ny isin'ny tatitra ho an'ny vahoaka tamin'ny fiaonana voalohany sy ny fiaonana izay ho totosaina ny 13 janoary ho avy izao. Tamin'ny fivoriana voalohany iny ngamba nefa nisy pandemiana teo ary tokony mba hazavaina rehetra ny vahoaka malagasy nitranga teo tamin'iny fiaonana n'izy dimy rahalahy filoha teo aloha ary filoam-pirenena ankehitriny fa ohatran'ny ny vahoaka ohatran'ny andro hoe inona marina dia inona indray no andrasana amin'ny 17 ny volana janvier fa dia ny andraindraina zany dia mba ho fantatry ny vahoaka malagasy amin'ny madio sy mangarahara izay vilen'ny ireo le mivory ireo amin'ilay hoe présidium moa zany ary tokony eritreritra koa zany an'ireo vahoaka malagasy PDB ireo mpitokatra PDB ngamba zany miamba ao anatin'izay zavatra fa ny izy moa tsy maintsy misy fanombohana ary ny fanombohana dia zay fiarahan'izay zany ny hoe fahitana amin'ny voalohany zao zany fa tsy maintsy mba hampian'ireo tsara sitrapo rehetra ngamba ireo filoha teo aloha ireo sy ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao satria PDB ny olona nefa nandalo fifidianana ary olona fantatra ny vahoaka maromaro koa noho ny amin'ireo filoha dimy mivory ireo zany dia efa filoha efa vita tamin'ireo ary ny fifidianana teo moa dia efa nisy ny sombava-bahoaka marobe nisy ndreo rehetra zay nifaninana tamin'ireny fifidianana ho filoham-pirenena ireny ngamba manana ny feoan'ny azo lazainy ihany ireny satria misy vahoaka malagasy ny fidireny. Ankoatry ny mangarahara amin'ny dinika eo amin'ny filoham-panjakana dimy mitaky ihany koa ny fiainoana sy fandraisana ny hevitry ny olo-boafidy sy ny olona ny sedra fifidianana amin'ny dingana amin'ny fampihavana pireneny ny antokoavana tarihan'ny dokotera Jean-Louis Robinson.